Ahoana Marina Ireto Mpitondra Ireto e. Nambara foana hatramin'izay fa tany demokratika i Madagasikara. Ny fametrahana izay demokrasia izay no mahatonga ny fanomezana ny fahefana any vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana mba ametrahana izay tena olona safidin'ny vahoaka hitantana ny firenena. Raha vantanina ny resaka dia maty asiny io demokrasia io eto amintsika ankehitriny, ary isan'ny fototra mahatonga izany ny filoham-pirenena ankehitriny io. Ny arantsika neta matsy ny fibodona seza nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fanatanterana ny fifidianana teto. Ampatsahivina trany fa nisy fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina antsokosoko teto nandritra ireny fotoana ireny. Izay inona fa tsy nampidirina fahatany fa nisy tanjona tao ambadika izany. Ny arantsika neta ihany koa ny alabato natao tamin'ireny fifidianana ireny. Atrano efa tazana fa tsy asa ho an'ny vahoaka mihitsy noho ny adivan'ny mpitondra mafy ny ho filoham-pirenena io, fa noho ny tahotra mba ampibaribary fa resin'ny filoha Marikaravalomana izy rehefa nisedra safidim-bahoaka satria fanonganam-panjakana no nataony tamin'ny taona 2024. Raha tena olon-kendry ka mahatsapa ny tsy mety ataony ny filoham-pirenena io dia mahay mametra-pialana satria doublon nametrahana azy, fa tsy tena safidim-bahoaka na efa azo mazava tamin'ny alalan'ny demokrasia. Mbola porofo manamarina io tranga tamin'ny fifidianana io ny zava-misy ataony amin'ny filoha Marikaravalomana ireny. Ny fanakatsakana anazy isaky ny mandeha, ny fanaovana andromaso izay miditra sy mivoaka ny trano fonenany. Ireny dia midika mazava fa nitahotra no lehibe indrindra, ary porofo fa bitolo no nahazahoany fahefana ka matahotra ny overseza. Raha mpitondra tena tia vahoaka tokoa no mitondra, na ny anakatona ireo orinasa izay naory ny filoha Marikaravalomana ireo aza tsy nataony, saingy ny fananganam-pahavalo politika no mamaika azy fa tsy ny vahoaka. Vahoaka maro no miasa amin'ireny orinasa ireny, ary vahoaka malagasy izay miandrandra fampandrosoana avy amin'ny anko rehefa izy no napetraka ho filoha. Ny tazana dia filohana antoko politika no misy eto fa tsy filoham-pirenena velively. Izao mantsy no nambarany raha ny resaka makasika ny vidim-piainan'io izy ny farany herinandro teo. Dia anafatra sambo maromaro na 5 na 9 na 10 na 20 ny fitondrana malagasy hitsinjovana ny vahoaka malagasy ametrahana, ary ny efa napetratsika zay ny SPM ireo ny varotra amin'ny grossiste rehetrarehetra. Izany ve no vahaolana apetraka ao andriamatoa filoham-pirenena? Izany mantsy dia midika mazava fa tsy hisy marimaritra iraisana mihitsy eo amin'ny vahoaka entina sy ny mpitondra, fa rehefa tsy manaraka baiko dia anampatra fahefana izy. Izany no ilazana foana fa tsy kilalao ny fitantanana firenena, ary izany dia porofo mitohoka mitendany fa tsy manana leadership mihitsy io mpitondra io. Mahasoa ny mpitondra ve ny ananganady amin'ny vahoaka? Ny krizy vokatry ny tsy fahaiza mitantana no misy eto. Noho izany vahaolana no tokony apetraka sy aroso an'ny vahoaka, fa tsy didiko ho fe lehibe tahaka izany. Tokony ho fantany ihany koa fa izao no vokatry ny fandrobana sy ny famotena ireo orinasa izay nataony tamin'ny taona 2024. Hatramin'ny taona 2024 iny aza mbola sany namotika ilay orinasa mpamokatra menaka tao Tomasina. Izao no vokany 7,000 ariary ny farany ambany amin'ny vidin'ny menaka iray litatra. Ny filoha Marikaravalomana no tsy azo azony dia ny vahoaka malagasy no ampijaliana. Vahoaka malagasy ireo ninona ambaran'ny mpitondra, ary maninona moa rehefa ny vahoaka malagasy no manao tahaka izany dia mahasorena sy matezitra ary ampiarandalana avy amin'ny mpitondra. Fa rehefa ny hafa izany hoe teratany vahiny sy ny manakatao dia tsy misy resaka na kely aza. Iza no nampidina ny vidin'ny lavanilina teto?
iza no tao ambadika izany? Na de efa hita izao aza fa mahafaty antoka ny tantsampamokatra izany, dia nampidinina ihany satria misy tombotsoan'ny mpitondra ao ambadika izany. Tsy misy fijerena tombontsom-bahoaka na kely aza, fa ny ameny paosy no mamaika ny mpitondra izay efa napetraka noho ny doublon. Raha miresaka ny vidin'ireo kojakoja ireo moa izy, dia izao no nambarany. Ito moa ameny toromarika ny ministera sy ny tompona andraikitra rehetra voatanisako teo ao anatin'ny 3 andro tsy maintsy mitondra vahaolana ametraka hoe zao ny tokony vidin'ny entana tokony ho atao na miresaka atody ianao. Mazava ny fanazavany teo, 3 andro dia idina ny vidin'ny entana. Tsy maintsy notenenina satria mamy loatra ny hotian'ny vahoaka. 3 andro aty aoriana vao maika aza nampiakatra ireo vidin'entana teto Andrenivohitra izany. Ity mantsy no fanadiadiana. 3 andro ny fiam-potoana nomeny filohan'ny Repoblika fampidinana ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro. Hita aloha izany fa tsy naomby. Saingy tsy ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro ihany izao niakatra, fa nahitana fiakarany hatramin'ny 10,000 ariary ihany koa ny henomby sy ny henan-kisoa. Raha 5,000 ariary ny iray kilao amin'ny nofon-kena teo aloha, dia niakatra 4,000 ariary izany nanomboka tamin'ny ity herinandro ity. Niakatra toy izany ihany koa ny vidin'ny toton-kena. Nahitana fiakarany ihany koa moa ny lafika amin'ny henan-kisoa, satria raha 3,000 ariary teo aloha dia efa tafiakatra 4,000 ariary amin'izao ny iray kilao. Maro ny antony mety nahatonga ny fiakarana raha ny fanazavany mpivarotra, ary hatrany amin'ny mpamongady mihitsy no niakatra ny vidin-kena. Tena nitarainandry zareo zany le piopy misonitra amin'ny provanty voalohany indrindrany, le faharoa manarakaraka an'izay manaraka an'le traitement le kisoa le biby fiompy rehetrarehetra zareo dia miakatra be daholo ny vidin'ny vaksiny, traitement momba amin'ny biby zany misonitra be daholo. Moa arakarak'izay le taratasy any am-pandehanana zany tena lasa miakatra be daholo no fikarakarana anazy. Eo ny tena hitako hoe tena mahatonga an'le vidin'ny entana miakatra be. Lasantsy an-daniny mbola tena faran'izay miakatra, dia tsy hita hoe aiza zany hoe tena tsisy ipetrahana mpivarotra mihitsy zany. Isan'andro zao izay maka entana eo amin'ny 7 kilô lany foana, fa zao tena lasa tena mitongana be ny vidin'ny olona satria izay volany entana na 5,000 dia anoviana 5,000, dia amin'izao zao izay lasa mampiasa n'itony sase kely itony fa na vidina sase ary olona miakatra tony sase kely na pomme frite to zany aminosana hena, fa le sase be ohatran'itony efa niakatra 700 sy 2,000 ny paquet tony efa mividinay 2,000 teo. Izay no zava-nisy. Tsy mbola vitan'izay ihany, fa ity ihany koa. Nisy fiakarany ihany koa ny ankabeazan'ny vidin'ny entana. Ankoatra ny fahasarotan'ny fampiakarana ny vokatra, dia tsy fantatra ireo mpivarotra mazava ny antony tena mahatonga ireo tantsaha hampiakatra ny vidin'ny legioma. Vola 500 sy 100 ariary nefa notsipin'izy ireo eny an-toerana. Tsaramaso ny legioma zao somary miakatsakatsa kely ny vidiny amin'izao. Le antony izy eo amin'le déplacement na frais ny karazany kely kilo angalana ihany to zao misy miakatra 200 kely. Zay azo kely fotsiny zany no atao amin'le izy fa tsy dia maka be. Misy fisondrotany kely le entana. Sy hay na avy any amin'ny tantsaha misy ny mampiakatra anazy na avy ety an-tsena ty. Raha ohatra fa vidina hoe 3 alina ny kesika voatabia zany dia tsy maintsy mandefa any amin'ny 4 alina ilany na 5,000 sy telo. Treto aloha zao dia ohatra ny ferinaina amin'le fidiran'ny mpianatra le olona zany aloha tsy dia mandeha loatra ny tsena. Izany dia midika fa tsy mahafehy fitantanana intsony ny filoham-pirenena io. Tsy mahafantatra ny olana noho izany tsy manana vahaolana ihany koa. Ilaitraka efa mihitsy no tsy ao fa miaina amin'ny famitahana ny vahoaka malagasy sisa dia manaratsy ny mpanohitra satria tsy mahomby ny fitantanana. Ny hinta manko dia ilay 3 andro nolazaina fa ampidinana ny vidin'ny zavatra no nilazany, fa tapitra indray io ny fehim-pitom-piasan'ny governemanta. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe angamo misy fehim-pitom-piasany araky ny lalàna ny mpikambany governemanta. Manina no fitahana ny vahoaka e? Tsy 3 andro akory nitsangana n'ilay governemanta vaovao dia efa niparitaka sady ny rakitsary sy ny maro hafa momba ireo afera maloto nataon'ireo minisitra sasany.
izay vao nigoropaka ny tao andapa dia hoe asavy mametra-pialana ilay ministra vaovao voakasika izany. Angatsy mba nisy fandiniana sy fanadiadiana nandrafetana ireo andrafitra ny mpikambany governemanta. Izany mantsy dia midika mazava fa kina manamana no ataony mpitondra eto amin'ity firenena ity, ka izay masoa azy ireo no imasony sy jereny fa tsy ny fiainam-bahoaka velively. Firenena no tantany ny mpikambany governemanta, nahoana no tsy misy fanadiadiana lalina. Rehefa nivoaka ny marina ka matahotra ny oalam-bahoaka dia izay vao mikoropaka. Ny an'ny vahoaka dia tsotra, mila midina ny vidim-piainana, fa efa tapitra ny 3 andro nampanantenainao Andriamatofoloha. Tsy tokony ampanantena rehefa tsy mahavita satria mbola misy olona ijoro anavitra ity firenena ity. Efa nasehon'izy ireo izany fitiavan-tanindrazana izany, ary sofa mbola mijoro izy ireo dia ny mpanohitra izay tariany filoha Marikaravalomana izany. Ninona mantsy no ambaran'ny mpitondra dia io filoham-pirenena io no tena namarina ankady sy nampiditra fahantrana indrindra ho an'ny vahoaka malagasy tao anatiny 80 taona izay nazahoana ny fahaleovantena. Fahantrana manara-penitra no misy eto, ary fampanantenana pokaty manara-penitra. Iny indray zao no ampanantenainy amin'ny kabary manaraka. Fa ahoana marina! Ahoana marina!